Kere any Atsimo efatra no namoiny any iray volana lasa hoy ny ben'ny tanàna ny Ranobe. Izay nizeda nosamborona sy fanonganam-panjakana hita tanaty resaka tamin'ny Telegram, WhatsApp ireo antota taratasy fanomanana hoy ny ministra fitsarana. Fandaminana ny tanàna Antananarivo mila mienjana amin'ny fitsipika ifampifezana ny PDS betsaka loatra ny gaboraraka hoy ny Malatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farandy. Vao makasika ny tanàna Antananarivo avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Nandray ny toerany mahafloan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo azy nanomboka androany ira lambomanana feno taorian'ny famindrapita tanàna teo aminy sy ny ben'ny tanàna mpisolo toerana teo aloha tetry amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fanambogaovana napetraky ny floan'ny délégation manokana ny andrindrana sy andaminana ny tanàna ho fanatrarana ny tanjona iraisana dia ny fametrahana ny tanàna madio sy milamina. Isokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra ny mpitantana vaovao eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hoy ny fanamafisany. Miantso ny rehetra ihany koa ny tenany anaiky ny fandaminana atao satria tsy midika ho jadona ny fampiarana ny lalàna sy ny fampanarahana ny fitsipika eto amin'ny tanàna Antananarivo. Antomiaratina sy ny Artanjona no mitatitra ny antsipriana izay. Manokatra pejy vaovao ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka androany. Antananarivo madio, milamina, mandroso ary mendrika ny malagasy sy ny maha-renivohitra azy no katsahina manomboka eto ho ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo androany raha nandray tamin'ny fomba ofisialy ny toerany amin'ny mampitarika ny tanàna azy. Mitaky fiara-miasa sy finiavana amin'ny rehetra no mahazoana antoka ny atanteran'izany ny tenany izay nanamafy fa ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpiara-miasa rehetra mba tena hitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna Antananarivo. Zava-dehibe ny fiara-miasantsika rehetra satria tanjona dia iray ihany. Antananarivo madio, milamina, mandroso, mendrika ny maha-renivohitra azy ary mendrika ny vahoaka malagasy. Tsy vita mora anefa izany raha tsy miara-mentana daholo isika rehetra satria tiantsika Antananarivo. Ary tsy ho tratry izany tandra fampandrosoana izany raha tsy tsika rehetra izao no mifanometanana. Mitaky ezaka avy amintsika tsirairay avy anefa izany. Mitaky finiavana, fanarahana fitsipika izay ilay ataontsika hoe disiplinina ary mbola veriko eto indray raha tanàna tsisy disiplinina teo gaboraraka foana. Tsy mora ny asa miandry ho ny ben'ny tanàna lefitra ny solotoerana Vonjimaika teo aloha izay nankahiry ny mpitantana vaovao amin'ny asa makadiry miandry azy. Miala pilaminan-tsaina sy tsy misy rarahoana dia tsy mora ny ainana tato ato ho ny fanamafisany. Betsaka no endrasan'ny olona aminareo ary noho izay antony izay dia mirary mba vita be nareo mandritra ny fotoana izay anatanterahana an'izay andraikitra izay ary mba omen'Andriamanitra hery fa indrindra fahendrena ao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay horaisinareo ho tombotsoa ny tanàna Antananarivo. Amiko manokana aloha dia anio dia azo lazaina fa miala amin'ny pilaminan-tsaina, miala tsisy raorao, tsy misy salasalana fa azo lazaina raha ratsorina marina hoe efa mahatsiaro tena maivana kely sahady satria tsy mora ny ainana faraparan'teo izay ka dia izay ny ataoko hoe ankasitrahana ny zavatra rehetra.
fanambo maro sosina no atrehana ary miandry ny tanàna na Antananarivo tsy maintsy atao laram-pamena ny olan'ny fako ny lalana ary ny fandaminana ny tsena hoy ny PDS isy ny lamina sy fitsipika apetraka ary tsy midika ho jadona izany fa kosa ametrahana modely ny renivohitra Madagasikara amin'ny lafiny maro misokatra amin'ny rehetra ary anatin'ny fifampiresana hatrany no amana ny olana misy ho ihany ramlambo manana feno ka na tsy misy aza ny mpanolotsain'ny tanàna dia ireo lalàna manan-kery no atao ary faniny. Io lalana Antananarivo dia efa iarahantsika malala betsaka ireo lalana feno lavadavaka mbola maro ny toerana misy fako mbola ny fanadiovana aloha izay fandaminana ny lalana izay no hoentintsika ho alamina farak'izay azo atao voalohany indrindra. Tsy mora ny zavatra misy eto Antananarivo ka iaraha izay no anararotako hitaomana atsika ray monina eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Ty tanàna Antananarivo ity dia tsy ho an'ny eto Antananarivo irery ihany fa ho an'ny malagasy iray manontolo n'aiza misy azy. Ka aokontsika ry tompoko mba ataontsika an'izay hoe tanàna mendrika mateo tia mateo onina sy mba modely izany renivohitra Madagasikara izany. Ny fandaminana tsy midika akory fa jadona. Izay atsika tsy ho ametraka an'izay hoe jadona izay fa mifampiresaka mitady vahaolana iarahana. Izay foana no ampesantsika. Za mieritreritra nareo na tsisy conseiller municipal dia ny lalàna foana no ataontsika balizy amin'ny asa rehetra eto anivon'ny lapan'ny tanàna eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Malalaka amin'ny fanaokevitra ny rehetra eto amin'ny tanàna na Antananarivo saingy mila mpanarahana ny lalàna sy atao anatin'ny fifanajana izany ho ny fanazavana mba hirindran'ny fiarahamonina araka ny tokony ho izy. Tsy efa malalaka ve fanaokevitra tsy efa hitanareo malalaka ve fanaokevitra eto amin'ny tanàna zao fa aoka kositsika na dia malalaka raha fanaokevitra mba ataontsika mpanajana ihany za fa tsika manana lalàna eto amin'ity firenena ity fa kosa zahako manokana dia tsy ekeko ny fifanompana na iza na izy na izy na hoe zavatra tsy marina ho foronina ahoana moa ny akehtsika an'izany zavatra izany. Izay ilay miteraka ny sisiny fiarahamonina mirindra satria misy ireo mieritreritra ny tenany fa tsy voafihan'ny lalàna. No tanterahina androanteny amin'ny lapan'ny tanàna na Antananarivo renivohitra ny fametrahana amin'ny fomba ara-panjakana ireo delegasiona manokana ny tanàna na Antananarivo raha lambo manana feno filohan'ny delegasiona manokana Ralarson Rino lefitra voalohany ary Ranevson Niery lefitra faharoa fotoana notarian'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny ministerany Atitandy nanome voninahitra izany ihany koa ny ben'ny tanàna na Antananarivo teo aloha Ravalomanana Lalao. Yonel lala ni chedi. Amara kamana nam layo. Ankoatra azy ireo tonga maro nanatrika ity famondrampitantana ity ireo tompon'andraikitrisany tokony toy ny ampahany amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka ireo ben'ny tanàna ireo mpanolotsain'ny tanàna sy ireo mpikatroko amin'ny antokontsika Madagasikara. Fa mahakasika indrindra izay vaovao izay dia mitaky fandaminana vaovao tsy iverenany gaboraraka toy ny teo aloha ny mponina Antananarivo raha ny fanaokevitry ny olon-tsotra taorian'ny fandraisan'ny filohan'ny delegasiona manokana nisy fitantanana Antananarivo androany. Marobe kosa ireo marary ny piasa ka mbola tsy voava hatramin'izao ka andrasan'ny sindika piasa ho an'ny commune Antananarivo renivohitra vahaolana avy amin'ny mpitantana ny tanàna izany. Taorian'ny famondrampitantana dia niona avy hatrany tamin'ireo piasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra moa ny PDS vaovao manoloana ny fandaminana ny asa eo anivon'ny commune Antananarivo sy nandraisana ny etaetan'izy ireo. Namafy ny tena nandritra izany fa azo atao ny mamany olana saingy mitaky ezaka sy fiaramiasa avy amin'ny piasa rehetra raha ny fanazavana tato-baovao ny Ando Miaratina sary sy natsariny sy ny ary-tanjona atranty. Tsy azo akena intsony ny verenany gaboraraka teo aloha ka nanatsendrika ny tanàna na Antananarivo renivohitry Madagasikara ho ny olom-pirenena. Maro ireo asa miandry ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna na Antananarivo miaingy amin'ny famahanany olana eny fotony. Mitaky fandaminana goavana izany indrindra ny mahakasika ireo mpivarotra amoron-dalana ho ny fanehoan-kevitra. Eo ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna. Dia le resaka tondradrano zany zao dia ny lalana ratsy
dia momba mitsena fa tokony mba naradarana fa tsy daboraraka eo teo aloha zao salan'ny momba mitsena aloha zao dia daboraraka be ohatra hoe inany andravoangy iny zao dia salana daboraraka be mihitsy mitsena tamin'io dia tokony mila lamina aloha tsy manala azy fa lamina zavatra mba andrasana zany amin'izao fahazahoana PDS vaovao zao dia mba andamany tanànan'Antananarivo mba hanome asan'le tsisy anasa le tsy anasa reny zany dia mba miara mitantana an'Antananarivo ny resaka fandaminana mpivarotra zany tokony mba alamina tsara zany le toerana mpivarotra izay moa zany mpivarotra tokony alamina tsara zany le resaka mpivarotra mba tsy hikorotana mba tsy hisy fikorotanana eto amin'ny tanànan'Antananarivo dia le fako koa zany mba tokony mba hoe atao aingakaingana zany le fanadiovana an'le fako. Mitoetra ny ihany koa ny atsisika ataon'ny sandika ny mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony hamahana ny olana maro lafy sedray ny mpiasa efa antonany maro kanefa mbola tsy voavaritra amin'izao miandratra fanovana goavana izy ireo amin'ny fahazoana PDS fanovana manomboka amin'ny sambatan'olony nasina ireo mpiasa resaka manokana ny fisondroandronon'ny mpiasa tsy mbola voarahitra amin'ny taona 2022 no makaty ny kolokolo mahazo vahana vokatra ny fahelana ny fiketran-karana ireo antota taratasy ara-panjakana ary ny makasika ny sosialy ny mpiasa raha ohatra tsy miova zany zay fomba fiasa sy mety fanarena sy fanenjena an'io le trosa be tavela io dia mety isy elanelana hatrany amin'ny 20 taona any io dia etre tsara nefa mety misy olona maty ihany zany nefa tsy handray amin'ny fisotrondron'olona nefa rehefa miditra amin'ilay fanterana ny olona miaosy io izany mba tonga nisitraka tamin'le hoe didy vitany tamin'ny tanàna sy tamin'ny asa nataony zay zany aloha antondray ngeza be aloha zay tena tsy azotsika tsinotsiniavana mihitsy satria andalony daholo manko ny rehetra koatr'izay dia mikasika ny tegna sady mahakasika amponina ny mahakasika am'zany resaka lenteur administrative zay tena anaovana antsoantso mafy mihitsy ato hoe ny lenteur administrative tompoko dia manokatra varavarana midanadana ho an'ny kolikoly satria raha vao ela be ny traitement na dossier ho an'ny olona izay mikarakara taratasy dia tsy maintsy mitady lalana hafa foana ny olona ary mety mandika lalàna koa ary izy hoe bon efa ela ihany raha tsy tena hoe reconstruction licite zany no mahatonga ny construction licite io tobaka be mila tokony hojerena tsara zany ohatranao mety anafoizana ilay fandehanan'ilay taratasy zay atao asany sosialy mpiasa zany tena tsy misy tokotaniny tena ilana zany rehetra zany zao ny adidy miandry an'io filoha délégation manokana tanànan'Antananarivo araka izany ny fomba fiasa no hitsaran'ny sandika ireo mpitantana vaovao ny lazany ho tsy hametraka olana ny sandika raha tena voavahany olana izy ireo saingy tsy maintsy hiteny kosa raha mifanohitra amin'izay raha ohatra ka hoe PDS izay mety manatanteraka ny filan'ny mponina izay mpandohetra ka manatanteraka ny filan'ny mponina ho an'ny tanàna inona moa ny olana tsy mametraka olana amin'izany ny sandika fa raha ohatra koa zay mifanipaka amin'izay zay vao tokony hiteny raha zao angamba zay ny andeha hitsara azy hoe mety io sa tsy mety ataoko angamba fa lasa loatra le fitsaran'olona satria na le olona raha mbola tsy nandray ny andraikiny mbola famindram-panefanana natao androany fezinay le resaka hoe ny fomba fiasa ho an'ny tombotsoan'ny tanàna sy ny be sy maro mimponina Antananarivo renivohitra ny olazanay hoe mety na tsy mety aloha izy asa aloha izy asa malalaka ao anatin'izay fanendrenana azy eo amin'ny toeran'izay raha ny fantatra efa mahatratratra amin'ny 7 ireo mpiasa eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy vitany komina irery zany ny famaroan'ny mpiasa ka iantsony PDS tolo-tanana amin'izy ireo hitetiavana lalam-bola ampiodonana ny komina efa misy ny hevitra naroson'ny mpiasa saingy tsy maintsy ilana fandiniany zany ho ny fanazavana na izany tsy izany hojerena manokana ny olan'ny mpiasa saingy ho zavapony zany raha tsy misy ezaka avy amin'ny tsiraray na maro zany mpiasa tsy izy fanavakavahana ao anatin'ny komina ho ny PDS na namafy raha ny ona tamin'ireo mpiasa ny tolakandro teo tsy zakan'ny komina tena tsy zakan'ny komina eo fa tena mila tsika manao ezaka be ahafahantsika mahatanteraka an'ireo zavatra fangatantsika ireo mino fa fatafe tsy mora ny asa fa mahita ny olombelona dia arena tena itsika zao vokatra azahoana vokatra tsy haiko na azonareo tiako azay rehefa miaraka mitovy fijeritsika amin'ny hoe tombotsoa ho an'ny vahoaka mampatsika eto dia samy manezakezakitsika mitady an'izay hoe ahoana ny fomba fahatsika mahita hoe lalam-bola anodonana ty commune urbaine Antananarivo ity
misy resaka teo resaka SNCD tsy voandroanana izy io jerevantsika pitsopitso ny lalàna rehetra raha ohatra ka tsika manana olombelona be da be ohatrany mo inona ny antony tsy afahantsika miroso amin'izany raha tena mahasoa atsika fa alao aloha hojerentsika tsara inona ny azo atao inona ny tsy azo atao a mba tsy anaonao foana pitsopitsana izany aty zany tsy niandry ela fa taoriany fandraisan'ny filoana délégation manokana ny toerany tamin'ny fomba ofisialy io maraina io dia nanokana fotoana ny fampiresana tamin'ireo mpiasan'ny komina ny Antananarivo renivohitra rehetra ny tena ny tolakandro teo. Fionana voalohany ataon'ny PDS tamin'ireo mpiasa rehetra nafan'ireo fa mbola mahakasika hatrany izay vaovao izay dia goavana ny asa miandry ny délégation manokany ny tanàna Antananarivo tsy ho sarotra ny anovan'ny tanàna raha vonina iova sy hiala amin'ny fomba fijery sy ny gaboraraka ny rehetra. Vonina ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara eto Antananarivo iara-iasa amin'ny PDS ka ifanome tanana aminy hoy ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany ny Antananarivo. Tsy misy afa-tsy ny fanafoanana ny kolikoly sy ny fametrahana fitsipika mazava ho an'ny rehetra ihany no ampandroso ny tanàna hoy ny fanamafisany. Tato-baovao mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Ankoatra ny resaka fandaminana ny tanàna dia isan'ny mahavelombolo ny rehetra ny nandrenesana fa isan'ireo olona ara-pahamea ny PDS ny tanàna Antananarivo sy ireo filoha-hevitra roa miaraka aminy ny ady amin'ny kolikoly hoy ny solombavambahoaka no sady filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Fetra Ralambozafimbololona. Namotika ny tanàna Antananarivo ny kolikoly ary tsapy izany manoloana ny zavamisy miteraka fikorotanana maro samihafa eto amin'ny tanàna raha ny fanazavany. Iara-iasa amin'ny PDS ireo solombavambahoaka amin'ny fampiaran-dalàna ary iara-iasa amin'ny ireo solombavambahoaka eto Antananarivo amin'ny fanatanterahana izany hoy ny fanamafisana. Ankoatra ny mampiray atoko satria io dia PDS n'Antananarivo tsy an'ny atoko tiako Madagasikara. Zay aloha dia tsara marina fa ao anatin'izay le hoe PDS ny fanavozana raha zay na ilazana azy. Ny faharoa dia izay solombavambahoaka io teo voafidy teto Antananarivo renivohitra miaraka tamin'ny any izy fahatelo tenako manokana fahadimy. Vonona hitondra ny tenin'ny vahoaka ny avany fotony napita amina resaka mitondron-kevitra ny fitarainan'ny vahoaka sy ny sisa ary fiaraha-masana iadina amin'izany hoe kolikoly indrindrandrindra satria io ny tena anisany fositra mahatonga ny olana eto tanana zatra mitsotra rehetra ny vola tokony hiditra amin'ny komina tsy hananakavana itsony na iza satria ary io takina amin'ny PDS io izany ny amin'le hoe raha anao asa ray tsy akao afa-tsy ny tsy resaka afa-tsy ny ohatra ny fifamoivozana ny tenako rehefa hoe tsy azo hijanonana eto dia tsy azo hijanonana tsy misy toy n'le tsy mahalala anga ialahy tsy mahafantatra anga fa rehefa manao toyna ny fifamoivozana satria tsy resaka toy ny fahavoazana sy ny fiatraikana izany raha toe-karena samy mba manana mamaika azy na solombavambahoaka na vempanina na minisitra na iza rehefa io ny lalàna dia ajao ary mino fa tsoro amin'izany rehetra farany io PDS vaovao io dikan'izay miomana isika rehetrarehetra naja fitsipika naja fandaminana naja lalàna fa ifanampy izahay ho ao raharosoa azy atotsosana zay amin'ny lafiny rehetra mety fandaminana vaovao hoentiny ao anivon'ny tsena torak'izany ihany koa ny amreka araky ny teniny teo amafisiko tsy hoe rehefa mpiarina ny lalàna sy ny fitsipika fandaminana dia jadona tsia barana loatra ny fifampitondrena eto amin'ity fireneny ity nilovaina tamin'ireo lay izay mpitondra ny fandimby sasany tany aloha tany fanaovana kolikoly ny fanararotana ny fahefana kely ananana amin'ny fangalana n'ireny aba reny misy mivre fotikely ohatrany hoe motike tena izy fangalana le 500 ay tsy tena izy fa firaisana tsokombakomby eo ampiara mitatana io many anareo fa vita trehony amin'ireny misy ihany koa rehefa hoe tsy anjara anao hatramin'ny vina ny polisy municipal sy ny mpiasa tsotra no mandeha mitaky ny IFT na ny FPB ny etra amin'ny trano sy ny tany zany rehetra zany ezahana hifanampiana amin'izany namana PDS fa vao zany ary mirarosoa azy ho iateo. Etsy ankilany tsy maintsy isy ihany koa ny sosikevitra ahafahana mandamina ny fifamoivozana eto andrenivohitra matetika dia ny tsy fahanaran-dalàna no mitarika ny fitohanana ka mampiteraka fatiantoka ho an'ny sarababem-bahoaka na amin'ny lafiny fotoana izany na amin'ny lafiny fitadiavana rehefa samy manaraka ny fitsipika ny rehetra dia azo antoka ny fivoaran'ny tanàna Antananarivo ho hiatrany ity solombavambahoaka.
Lafim-baovao afa tanteraka kosa nandritra ny fanadiadina no namantarana fa misy fifandraisana ireo tanora ZNZ sy Colonel Patrick Rakotomamonjy hoy ny ministry ny fitsarana. Nahitana zany ireo resaka tamin'ny Telegram, ny WhatsApp ary nisy ihany koa ireo antotakevitra fanomanana ny fanonganam-panjakana ny fampiresahan'izy ireo hoy ihany ny ministry ny fitsarana Faniriso Ernaivo. Mbola tsy mitsaraina ny Colonel Patrick Rakotomamonjy fa notazomina amina toerana sahaza azy mandra-pahatonga ny fitsarana azy hoy ny fanamafisan'ny antsipriany izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Antony telo lehibe no nisamborana ka nitazonana amin'ny toerana sahaza azy ny Colonel Patrick Rakotomamonjy hoy ny ministry ny fitsarana Androany. Isan'izany ny fikasana anongam-panjakana, ny fikasana ifofony ny filohan'ny fanavaozana hoy ny fanamafisana. Mbola betsaka ireo dingana araina vao tonga amin'ny famonjana azy izy izay sazy folo taona ka mety mandra-pahafaty azy raha ny lalana misy eto amintsika hoy ihany ny ministry ny fitsarana. Intelo metona ny fisamborana ary ny déferment izay nisy teo amin'ny raharaha ny Colonel Patrick iny hitatsika tsara fa teny amin'ny anao manjery sy ny réseaux sociaux izy dia lasa mazava fanongam-panjakana, lasa mazava izy fa manana basy ary afaka mamono sy natahotra totsika manao menace amin'ny arma izay ananany izay lazainy fa mbola ny ampelatanany. Izany rehetrarehetra izany dia eloko anatrehany lalàna. Izy dia nilaza fa miafina sy mitsoaka eraky ny Madagasikara dia nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantaona ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Rabetsarona, misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM Général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association ny konokonina izay fanonganam-panjakana izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny. Io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsiafa satria mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any am-ponja ilay olona. Zao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy amma individu dangereux sady mety hitsoaka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny amin'ny parquet izy dia mandeha ho androanany mpitsaram-panao famitorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy folo taona ka mandra-pahafatiny hatramin'izy. Ireo raharaha ireo no isan'ny isamborana ireo mpikambany ZNZ raha ny fanamafisany ministry ny fitsarana hatrany. Ny zandary sy ny polisy no misana ny fanadiadiana ary hita tamin'izy ireo ny profo tamin'ny alalan'ny resaka tamin'ny Telegram, ny WhatsApp ary nisy ihany koa ireo antotakevitra fanomanana fanonganam-panjakana ny fampiresahany izy ireo. Tratra tany anatin'ny fanadiadiana ny fifandraisany ireo tanora ireo amin'ny Colonel Patrick sy ny olona sasany izay voatazona amin'io anisan'izany le Andriamatoa atao hoe Guibaré izay anisan'ny voasambotra. Hitany conversation WhatsApp, hitany conversation Telegram izay nataony zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsehana sy fanonganam-panjakana izay neritreretiny atao ary anaovana fanadihadiana mikasika izay fifandraisany zareo izay no nitazomana an'ireo mpikambana anatin'ny GNZ ireo. Mahakasika ny raharaha resaka mercenaire frantsay kosa dia nanamafy ny ministry ny fitsarana malagasy fa misy teratany frantsay nosamborona noho ny fikasana anatanteraka fanonganam-panjakana ka nanaparitaka vola tamin'ireo tanora sy ireo mpanao politika ary ireo olona everiny fa afaka hiara asa aminy ho fanatanterana izany. Tsy haiko momba izay fa ny fantatra dia nisy frantsay anankiray izay tratra ary voaroro eo anatin'ny dossier ny lazaiko teo hoe Andriamatoa Guibaré izay napiditra vola teto Madagasikara izay bloqué any banque centrale ary mbola adiadiana avy aiza io vola io satria no amatsiny an'ireo tanora sy ireo mpanao politika sy ireo olona izay eritreretiny anampy anazy amin'izany fanonganam-panjakana izany. Miantso ny tanora moa ny ministry ny fitsarana mba tsy hanaiky atao fitaovana politika mba tsy ho pikaramanady. Raha tena maresy lahatra ny fotokevitra ijoroana hoy izy dia mamela malalaka ny fitokonana andalambe ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanavaozana na dia tsy nahazo olona toy ilay farany teo aza hoy ny fanamafisana.
mahakasika indrindra zay resaka faneho-kevitry ny tanora amin'izao fotoana izay dia tantandalana ary misy lalàna i Madagasikara ka aoka ny fanadiadiana no amoaka ny marina rehetra na meloka raha tsy ireo mpikambany GNZ izay nosamborina sy atao fanadiadiana hoy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo. Tokony rahina toy ny hatramin'izay ihany koa ireo tanora raha tena anao fitakiana fa tsy mifanipaka toy ny valalan-karona tahaka ny miseho amin'izao fotoana izao hoy ny fanamafisana rindratsara ny tahiriny. Na inona ambara dia iarandrehetra mahita fa malalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy ny fanamaria ny solombavam-bahoaka raha lampizafim-bololona fetra. Raha tamin'ny fitondrana teo aloha no nisy fitakiana sy fitokonana toy ny ataon'ny tanora amin'izao fotoana ireny dia efa mpitandro ny filaminana no nameno tanàna ary efa nidonaka lakrimozena ny tanàna hoy ny fanamafisana. Fanaovana akanjo mena azy nampiditra ponja teo aloha. Tsy tokony imitsara ivelany ny fitondrana arak'izany ny rehetra manoloana ny fisamborana sy ny fanaovana fanadiadiana ireo tanora sasany hoy ity filoha lefitra eo anivony anteny miram-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fanadiadiana ihany no amaly na meloka na tsy ireo tanora ireo hoy ihany ny solombavam-bahoaka fetra lampizafim-bololona. Aleo kosa no fanadiadiana ny mpitandro ny filaminana tsy resaka valifaty politika izany. Tsy hoe akory nisy amin'ny momba an'izao fitondrana izao ny tenanay dia hoe mety be le fisamborana tsy izay ny tiako no ambara fa tsy hoe koa rehefa misy fisamborana ihany koa dia lasa tatibolana daholo any ambadika any ivelany any tokony atsahatra ny fisamborana misy fetrany ihany kosa ny fahalalany raha ny zavatra tsapa kosa amin'izao fotoana izao dia miariary fa malalaka kosa aloha ny faneho-kevitra fa ny fanira-tsirana kosa na ny mpitondra fanjakana izay misy amin'izao fotoana izao io alohany io mpitondra fanjakana efa nisy ny tsy fanapahana andraisiny azy zay hoe mitondra mandrapaha metraka ny atao hoe rafitra fototra afahantsika miomana hiatrika ny fifidianana reo eo aloha dia ajao mipirina efa nisy an'izany rafitra toy izany teto Madagasikara rehefa nandalo fotoatsarotra ohatran'izao ny firenena fa nisaky ny misy fisamborana eto zany tsisy osola voasangotra mihitsy eto raha hovaliana arak'izay fitakianareo zay sy ny fitakiany sasany zay hoe nasa ny mpitondra teo aloha indrindra moa sy ireo le mbola araky ny tena manomanana ny tongolon'ny Egypta hoentina anakorontanana. Ny tena olana amin'ity resaka fitakiana ity dia tsy ny firaisankina ny tanora izay tanora rehetra miseho ainao manjery na maneho hevitra dia milaza azy ho GNZ avokoa. Feno GNZ ny tanàna kanefa samihafa ireo faneho-kevitra ka tsy mahagaga ny aiain'ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Ary ianareo aloha fandamina ihany koa ianareo tanora mifampiresah ianareo izy ny tena GNZ manongana fikambanana ara-dalàna dia manana birao ara-dalàna mpitantana dia manana anarana ara-dalàna dia manana mpitondra teny izay ekenareo rehetra hoe izao ny hevitra manoloana an'izao zavatra ao fa ianareo renge mifampitsipaka toy ny valalakariny ahoana ny alalàny rehetra tsony hoe fitakianareo nge tsy voatery ho diso fa tsy voatery ho marina daholo ihany koa fa misao dia sanatria mba mivadika filambaniny zany zavatra zany. Mitaky ny anaovana tatitra mazava momba ny fanadiadiana natao moa ity solombavam-bahoaka ity. Mila fantatry ny vahoaka malagasy ny tena zava-misy marina na meloka na tsy ireo nosamborina ireo. Ny marina no aoka ampanjakaina eto amin'ny firenena hoy hatrany ny fanamafisana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa isan'ireo teboka fiaraha-miasa ny fanekeny Madagasikara sy États-Unis ny momba ireo terrar amin'ny tetikasa Varamada nandritra ny fampidiniana teo amin'ny Prime Ministre Mahamatina Rajoelinarsson sy ny sekretera-panjakana lefitra Amerikanina Christopher Lando. Ny fanaiky ny rotonta fa ampiroborobo ny resaka varotra sy fampiasam-bola mikasika ity tetikasa ity araky ny tatitra nataon'ny mpitondra teny lefitra eo anivony departementam-panjakana Amerikanina Tony Pigo. Raha ny fantatra dia miroso tsikelikely ny tetikasa ao anatin'izany ny fampidiniana amin'ireo mponina eny fotony sy ireo mpisehatra voakasika. Ny tanjona dia ny anamafisana ny fampitokisana sy ny mangarahara hoy ny orinasa Energy Fuel izay tompony tetikasa Varamada. Eo koa ny famalinana ireo fitarainana sy ny fametrahana ireo fifanarahana ilaina mialohan'ny irosona amin'ny dingana manaraka hoy hatrany ny fanamariana avy amin'ny Varamada. Ratsaivina isan'ireo tetikasa nampitabataba ny mpon'ny toliara ny base toliara na ny Varamada tsy ireo mponina ihany fa eo ihany koa ny filoha lefitra filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny fikambana ny masokoro eto Antananarivo. Andrasana arak'izany ny toyny.
Inany koa no irosotsika tanteraka amin'ny vaovao any Atsimon'ny Nosy mitaky fepetra entitra ny zavamisy ao atsimo manoloana ny kere ary mitaky vahaolana maharitra na dia eo aza ny fanampiny ny firenena Amerikanina. Raha ny taratasina lefa ny ben'ny tanàna iray ho an'ireo tompon'andraikitra maefa isan-tsokajiny mantsy iray volana lasa izay dia efatra ireo maty atao amin'ny komina Ranobe ao anatin'ny distrikany Amboasary Atsimo. Tena marina ny fisian'ny fahafatesana io hoy ny mpitarika fiarahamonim-pirenena no sady mponina avy any Atsimo Maka Alphonse. Rena tsara ny tahirinena no taterana izay vaovao izay. Ny fahadiminy volana marsa 2024 izany hoe iray volana lasa mahery kely izay no nanoratany ben'ny tanàna ny komina Ambanivohitra Ranobe ao anatin'ny distrikany Amboasary Atsimo. Ity fitarainana sady tatitra momba ny mosary na kere ao amin'ny komina Ambanivohitra ity. Mazava ny tarehimarika voasoratra Fokotany Ankamena miisa 3 ireo olona maty ny mosary na ny kere tao anatiny iray volana lasa araka ny tatitra antaratasy avy amin'ny se Fokotany sy ny vahoaka monina any antoerana ho ihany ity taratasy ity. Fokotany Anala Vondromahaky miisa iray ny olona maty marina fa olona avy niteraky olona io ka tsy ampy sakafo fa mosary ho ihany ilay taratasy. Ity no taratasy nalefa nilay lehibe Fokotany ao Ankamena izay misy kere io ho an'ny lehibe ny faritra Anosy izay milaza fa tratry ny kere ny vahoaka feheziny ka mba mila fanampina. Raketa no sakafo ny mponina any antoerana raha ny fanadiadiana ary voarakitra antsara ny zavamisy. Ny antso ny ben'ny tanàna ny komina io i Maka Alphonse ary vao marina fa tena mijaly ny mponina ao Atsimo ao amin'izao fotoana. Nantsoko izy ary dia mona maly hoe marina io président mbola président marina io fa ireo ny olona mbola betsaka ny honireo ny maty fa ireo ny olona mandeha makany amin'ny toeram-pitsaboana dia ireo ny comptabiliser fa misy ireo olona zay maty any antranony sy ny sisa zay tsy comptabiliser amin'ireo tamin'izay fotoana zay. Ary tena marina hoe namafy izy marina ireo ary nandefasany taratasy na ny solombavam-baoaka izay milaza fa hoe tsy nahavoary dia ao ny hoe anisany nandefasana izy nefa izy moa milaza hoe tsy fatako izy natonga tany atoerana tokoa nahoana fa azo atsona ny ben'ny tanàna izay tompona andraikitra mivantana ao amin'io faritra eo izay milaza ary manamafy fa misy tokoa ny maty ary misy sary nalefany hoe raketa ny mpanina fa tany zany dia manjeky ny kere satria tamin'ny janvier no misy orana farany na nikatsaka zay nantenaina vokatra zany dia maina daholo zay zany mahatonga ny kere. Ary ny biby fiompy zao efa ny hena koa ny vidiny satria ny olo any any saika mpamboly sy mpiompy raha voany resaka fambolena dia ny biby fiompy zany mamidiny dia bradena reny amin'ny vidiny tena ambany. Raha misy ny faritany tena ahitana fikambanana tsy miankina na ONG sy tetikasa maro miasa dia ny tapany Atsimon'ny Nosy. Tokony ametra-pantaniana nefa ny rehetra manoloana ny tsy fisimbokatra sy ny fiatraikany miabo amin'ny fiainan'ny mponina ny asa sahan'ireo fikambanana sy tetikasa ireo ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Dia izay nahatonga tamin'ny andro ny Andriamatoa Zaferber izay raha tsy diso no nanganana ny CG10 Commissariat Général pour le Développement Intégré du Sud. Dia io zany nandamina ny intervention rehetra ny Atsimo zany hoe ny coordonné ny ireo asa rehetra atao any na fanjakana malagasy na ireo ONG ireo fa ianao re namana mpanao gazety raha vao makany dia gaga anao mahita anisan'ny 4-4 mihodina ao amin'ny faritra Atsimo miabetsany zany hoe ireo ONG manao intervention any rehetra reo depuis dia mampiasa 4-4 gaga anao raha mahita nefa ny impact ny zavatra hoentina any kely de kely matoa mbola izao ny ataony kere ka tsara raha arindra reo intervention ho any Atsimo reo sady afaka miproposer koa inona ny tena filana marina aty Atsimo. Iray volana lasa izay io taratasy nalefa ny ben'ny tanàna any amin'ireo tompon'andraikitra maefa 5 mahagaga ny mbola ilazan'ireo sasany fa tsy marina ny filazana fa misy maty vokatry ny kere any Atsimo amin'izao fotoana izao hoy ny fanamariana. Tsara moa ny manamarika fa misy fanampina ara-tsakafo nomeny États-Unis ho vonjy aina ho an'ireo mponina any Atsimo amin'izao fotoana izao.
fa mandre ny asa fanarenana ny tanana ny Tomasina taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Gezani farany teo hoy ny tatitry ny unité de coordination pour la reconstruction any Tomasina izay rafitra manokana ho an'ny fanarenana any Tomasina mitoy ny asa tanterahiny BNGRC izay mifototra amin'ny fanampinany maolona any antoerany asa stratégique fito no laram-pamena ka mitanany larana telo voalohany amin'izany ny famerenana ny jiro ao Tomasina ny fanarenana ireo toeram-pitsaboana sy famerenana amin'ny laondy ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana ny antsipriany izay mitoy ny asa fanarenana ny Tomasina taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Gezani farany teo amin'ny fikarakarana ny filan'ny ireo traboina mizara roa miafaka ny asa tanterahiny mandray antanana ny fandrindrana sy fananganana rafitra ho an'ny asa fanarenana ny unité de coordination pour la reconstruction na ny UCR raha tompona andraikitra fototra nandritra ny dingana vonjitaitra famonjena fanampina ara-pahasalamana sy ara-tsosialy kosa ny BNGRC na ny bureau national misana ny loza sy ny tandindomindoza na dia efa miditra amin'ny dingana fanarenana azy ankehitriny manohy ny fizanana fanampinany BNGRC ho an'ireo sikadin'olona marefo tokony isitraka izany ho ny mpandrindra ny UCR. BNGRC aloha izany dia tena hoe nanao ny tena hoe miezaka rehetrarehetra tao amin'ilay atao hoe phase d'urgence amin'ilay tena hoe vao nitranga ny loza ny krezania dia tetoaterana ny BNGRC manao ny fizarana ny fitsinjovana ny ain'ny olona ny famonjena ny ain'ny olona ary dia nanampy koa ny BNGRC nanampy ny unité de coordination amin'ny fiampitana amin'ity phase de relèvement ity ary dia tsy tonga dia mitapahana avy hatrany ny asa fanampiana amin'ireo olona ny ara-tsakafo fa mbola nampidirina ihany koa ho tao anatin'ny hoe asa izay narindra miaraka tamin'ny unité de coordination asa amin'ny BNGRC tam'ireo iny fanomezana sakafo olona tao anatin'ny tamatavy voalohany sy ny tamatavy faharoa. Raha ny fantatra afaka miroso amin'ny fanatanterahana ireo tetika asa samihafa ny UCR no ny fahafitana ireo dingana ara-pitantanana rehetra napetraka mba anangona hitantana ary anaramaso ireo fanohanana arabola ho an'ny fanarenana ny UCR laram-pamiana amin'izany ny fanarenana ny fiasan'ny sampandrara-panjakana ao an-toerana amin'ny fahazonatohana arabola avy amin'ireo maso ivosinoa. Marina tokoa fa araka ny fahafantatsika dia misy ny famatsim-bola izay avy amin'ny atao hoe agence chinoise de coopération internationale izay tena hoe isahana amin'ny fanarenana ary bâtiment administratif eto amin'ny tanànan'ny Tomasina. Efa vita ny fikarakarana amin'ny taratasy momba an'izy ireo ary ny rarina dia hoe mivoaka soma tsara izany vola izany fampiandrasana ny valiny izany ny eto amin'ny tanànan'ny Tamatavy sy ny unité de coordination efa vita daholo ny projet ny fiche de projet momba izany fa ny rarina dia hoe tena hivoaka mba hahasoana mamoatra dia bâtiment administratif rehetrarehetra eo izay maromaro misy any amin'ny 264 izany hoe na 270 izany ny bâtiment administratif izany hoe concerné amin'ireo izay tena hoe hita tena hoe voatona tamin'ireny loza voajanahary ohatran'ireo nahazo ireo toeram-pimenana maro samihafa any amin'ny vola 920 milliards ariary atsika moa anatin'ny mangarahara any ho any izany mitetika asa momba izany vola izay andrasana izay sorana sady amin'ireo izay namola vola sy mikarakara izany fa ny raina dia hivoaka somatsara izany mba amerena amin'ny laoniny ny toeram-piasan'ny fanjakana. Ankoatra ireo misy ny famatsim-bola samihafa izay andrasana ivoaka amin'izao toy ny vola mitetany eny amin'ny 20 miliara ariary izay natokana ho an'ny sehatra lehibe toy ny fahasalamana ny fitantanana andrara-panjakana misy vola 50% tapitrisa ariary natolotra voaingana ny UCR ho fanohanana ho fanarenana ireo fototra-afitrasa ho an'ny mpitandro ny filaminana tafiditra amin'izany ny tompo sy ny birao ny zandary miaramila ary ny polisy anisan'izany ihany koa ny trano fiasana ny trano fonenana ary ny trano fitehirizana fitaovam-piadiana sy ny vola 2 miliara ariary anarenana université avy amin'ny ONG SO efitra ny fianarana folo no avozina ary efa natomboka ny asa izay vinavinaina ho vita ao anatin'ny iray volana raha ny fanazavana raha saifina asa laram-pamena fito no tanterahina ka mitana ny larana telo voalohany amin'ireo ny famerenana amin'ny laony ny jiro ny sehatry ny fahasalamana ary ny fampianarana.
vao makasika ny resaka abakabaky Madagasikara avy eo anivon'ny ACM kosa dia nitondra fanazavana manoloana ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao mahakasika ny filazana ny fikatona ny ENAM na ny sekoly mampiofana familiana fiaramanidina ny tale général ny ACM tamin'ity androany ity teo ihany koa ny mahakasika ny fampiasana drone eto amintsika misy ny lalana efa nipetraka hatriny ela ary anatin'ny fampatsahivana sy fampafantarana ary fampiarana izany ny ACM amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny ny Arotanjona. Efa roa herinandro no injanona tsy nianatra ireo mpiofana amin'ny sekolim-panjakana ENAM, sekoly ambony mampiofana familiana fiaramanidina taorian'ny fanakatona nataony ACM raha ny vaovao samihafa. Araka ny fanazavana ofisialy dia olona narataratasy sy fandaminana no anton'izany saingy mandeha koa ny resaka fa misy fepetra vaovao takina izay voalaza fa mavesatra ho an'ny sekoly. Nitondra fanazavana momba io ny tale général ny ACM androany izay nanamafy fa anton-javatra telo tsy maintsy ampiarina amin'ny mampikambana feno any Madagasikara ao amin'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Eo ny fifanarana na ny convention, ny règlement na ny fitsipika ary ny code na ny lalàna izay mamaritra ny fitaterana anabakabaka. Mampiatra ireo no anjara asan'ny ACM ary tsy afaka mivoana amin'izay lalàna misy. Natefany amin'ity sekolim-panjakana ity araka izany ny fanontaniany ny amin'ny hoe tontosa sy voaja amin'ny atsakany sy andavany hoe no voasoratra anatin'io lalàna io. Ny OACI dia ao anatin'ny rantsana anankiray ao anatin'ny Organisation des Nations Unies. Tsy afa miala amin'izany isika eto Madagasikara satria dia mpikambana raikitra ao anatin'ny OACI ary ihany koa mpikambana feno ao anatin'ny ONU. Mazava tsara zany fa convention, règlement ary ny code no mamaritra ny fitaterana anabakabaka sivily eto amin'ny tanin'ny République de Madagascar. Convention voalohany dia ny Convention de Chicago voalaza teo. Ny code dia ny code malagasy de l'aviation civile na ny CEMAC, ohatry ny code de la route zany izy io ity amin'ny fitaterana an-tanety. Ary ny farany dia ny règlement na ny RAM zany règlement aéronautique de Madagascar. Ireo no mamaritra ny resaka drone ary ihany koa ny resaka sekoly fiofanana amin'ny aéronautique ary ny météorologie eto amin'ny tanin'ny République de Madagascar. Ny anjara ndraikitry ny ACM dia mampiatra ny convention, mampiatra ny code ary mampiatra ny règlement fa tsy afaka mivoana ny ao anatin'izay. Ka angamba tsaratsara raha apetraka reo ihany koa ny fanontaniana any amin'ilay sekoly hoe voady totosa tsakasy andavany ve ny voasoratra sy ny voafaritra ao anatin'ny lalàna. Ankoatra io, tsy maintsy ampiarina ny lalàna mifehy ny fampiasana drone eto Madagasikara, mahalala ny toe-java misy ankehitriny sy ny firoborobon'ny teknôlôjia. Misy ny lalàna efa nipetraka efa ela ary miroso amin'ny fampafantarana sy fampatsahivana ny ACM amin'izao fotoana izao, fa tsy midika ho fanakorontanana velively ny filazana izany ho ny fanamafisany tale général. Nambarany fa azo atao tsara ny mangataka fahazon-dalana anabaka amin'ny fampiasana drone. Fampatsahivana ary fampafantarana ny ataon'ny aviation civile de Madagascar fa sanatria-ko tsy hoe fanakorontanana. Na izany na tsy izany efa miezaka moa ny amin'ny lafiny ara-teknika fa azo atao dia azo atao tokoa ny hoe en ligne ny mangataka fahazon-dalana mahakasika an'ireny zavatra ireny. Eto zany dia tsy misy finiavana mihitsy hoe anakorotana na anakatsakana fa fangatahana fotsiny ihany hoe andao isika mba hanaraka ny fenitra sy ny lalàna. Raha tsy misy ny olana dia milamina le izy fa raha sanatry n'izany misy olana mitranga dia tompony raikitra voalohany ny aviation civile de Madagascar. Ankoatra ny drone, efa erosorana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fampanarana fenitra, ny fampiasana ny ballon, ny parapente ary ny montgolfière. Izany lafiny zany dia efa fampanarana fenitra mahakasika ny drone fa efa mandeha ihany koa moa zany ny volavolana projet amin'ny resaka UAS, Unmanned Aircraft System. Tafiditra ao anatin'izay koa ny resaka reny ballon reny ary ihany koa ny resaka montgolfière ny ray dia misy anankiray parapente azafady efa mpanantanterana an'izany zany hoe marina fa abakabaka io iraisan'ny tsirairay avy iraisan'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy maintsy misy ny fenitra arahana satria efa mivoatra dia mivoatra ny lafiny ara-teknôlôjia ary ny drone amin'izao fotoana izao.
Fanolany resolom-bavambahoaka fanasipantsina sy nasipanivana nandritra ny fivorina azony be sy ny maro natrehana androany ny volavolan-dalàna mahakasika ny fandraisana antsoratra manokana ny fahaterahana ao anatiny hetsika fandraketana biometrika faobe. Mbola maro ireo malagasy tsy manana kopia nahaterahana ka tsy afaka misitraka zo fototra toy ny fahazahoana karapanondro na fidirana amin'ny raharaham-panjakana raha ny nambarany ministry ny fitsarana androany rindra tsara ny tahiriny ainy. Zava-dehibe ho an'ny olo-pirenena tsirairay ny fananana marika manokana ara-dalàna na identité légale mifanaraka amin'ny tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra hoy ny fanazavana ity volavolan-dalàna izay nolanina ity. Samy hafa ny enrôlement biométrique sy ny inscription rétroactive des naissances hoy ny fanazavana. Mba anana ny olona tsy manana kopia nahaterahana ny kopia nahaterahana no tanjona ho an'ny inscription rétroactive des naissances. Natao izany mba anamarina fa tena misy tokoa io olona io eny anivon'ny fokontany ipetrahany hoy ny ministry ny fitsarana. Rehefa manao ny enrôlement biométrique io dia raha ny tokony ho izy mitondra fanamarinana ny na famarinan'ny fisiny zany hoe pièce d'identité, justificatif d'identité le olona na io acte de naissance na io CIN na izy roa. Misy olona nefa tsy manana an'ireo rehetra ireo dia mba hialana an'izay hoe tsy fanana ny taratasy manamarina ny maha izy azy zay dia napetraka ity enrôlement inscription rétroactive de naissance ity zany hoe ahafany manamarina ny fisiny zany hoe amin'iny zany no azahoany voalohany indrindra eo amin'ny fiainana an'izay acte de naissance izay ny mahasamihafa nisy roa. Misy fepetra maro takina nefa amin'ny fahazahoana izany raha ny fanazavana ihany. Misy ihany koa ny sazy ho an'ireo olona izay miny mandika ny fitsipika na ihany koa manao osika amin'ny fanatanterahana izany. Misy ny visa ny chef fokontany manamarina fa tena ponina amin'ny fokontany io fa tsy sanatry manao déclaration eraky ny fokontany marobe le olona dia izay ny voalohany. Faharoa mandalo ihany koa amin'ny procureur de la république ny fitsarana ireo vavolombelona sy ny mpangataka hijerevana ny pitsopitsony rehetra ahafana manaiky ny fangatahany na manitsy ny fangatahany. Raha ohatra mitondra témoin mineur izy na témoin tsy afaka namarina tanteraka ohatra ny fisiny teto amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny toerana izay anaovany déclaration na mety hoe hita hoe tsy gasy le olona mangataka na zavatra marobe izay mety tsy ahatonga anazy azo an'izay enregistrement rétroactif de naissance izay. Dia ny farany dia misy ihany koa ny izay nahatonga le hoe registre mitokana mba ahafana manao contrôle a posteriori sy vérification new registre sanatria misy osika na misy ataontsika hoe abus natao na misy ataontsika hoe tsy fetezana fotsiny totro izao na misy dénonciation na signalement any aoriana na misy doublon ihany koa amin'izay identité an'le olona izay dia ao anatin'iny registre iny zany no ahafana manao izay fanamarinana izay. Ho fiarovana amin'ny mety sy osika dia misy ny fepetrany raisina toy ny fampidirana ny andraikitry ny leven'ny fokontany amin'ny fanamarinana ny antota taratasy, ny fitondrana vavolombelona ary ny fametrahana sazy enjana ho an'izay manao fanambarana tsy marina. Sazy roa taona ka hatramin'ny 10 taona an-tranomasina kosa no miandry izay tratra manao osika amin'izany. Tsy midika ho fanomezana zo-pirenena avy hatrany nefa ny fisoratana anarana famonjanona ho dingana fanamafisana ny maizy azy ara-dalàna fotsiny ihany ho hiatrany ny ministry ny fitsarana. Vaovao avy amin'ny Itosy kosa indray manoloana ny fitaraina sy ny olana ateraky ny fitoanana lavareny eny Itosy dia niaraka nanao fidinana ifotony androany ireo ben'ny tanàna fito mandrafitra any Itosy. Fantatra ary fa izy ny lamina vaovao apetraka analana sy analefahana ny fitoanana ny fifamoivoizana ary sy ny sazy ho an'ireo izay miny mandika izany. Rindra tsara ny tahiriny aina no hitaterana izay vaovao izay. Adiny roa rakely indrindra ny fiaretana fitoanana miainga avy eny amin'ny cité Itosy mivoaka ny tetezana ampasika isan'andro. Miteraka olana goavana ho an'ny rehetra ny fisiny izany ka antony nanaovan'ireo ben'ny tanàna fito mandrafitra any Itosy ny fidinana ifotony ny jerena miaraka ny vahaolana. Isan'ny fampiresahana tamin'ny vahoaka ny tsy fametrahana moto, sarety sy fiara amin'ny sisiny arabe izay manampitrotraka ny fitoanana ety antoerana. Etsy ankilany dia nilaza ireto ben'ny tanàna
fa isy fandaminana vaovao ka isan'izany ny fanafoanana sy famondrana toeram-piatsoana ny taksi sasany miditra sy mivoaka any Itosy. Dia zahay commune fito ity Itosy no miaraka amin'izao miaraka amin'ny force police gendarme anala ny embouteillage izay mampiakaiky ny olona dia Itosy. Dia zay zany tanjona hoe misy arrêt mety ho foanana, misy arrêt mety ho vaovao. Dia zay indrindra fa moto izay makasisa ny rabe, ny sarety ny camion ezana ho jerena daholo dia misy ora zany ivoan'ny sarety misy ora atao camion. Dia ny tanjona zany dia hoe izay commune fito mihitsy no miaraka amin'ny gendarme sopotsy resaky teo anala ny zavatra izay. Izay ny raha ny amin'ilay force rehefa police gendarme ary misy fandaminana vaovao apetraka zany manomboka izay koa zany tena tokony ho izy aloha zany fampianarana izay tsika sensibilisation ao anatin'ilay vola zay zay mampianatra aloha fa vitsy zay dia manasa azy fa tsy voatery tonga dia anasa azy fa mampianatra ilay olona aloha zany zay dia vitsy ilay vola zay dia miditra fanazasiny raha ilainy zay. Io moa zany raha tsika moa io lalana misy amin'izao fotoana fa izay koa mbola etsaka satria misy an'ilay projet atome zay fa taditsika dia zay ezahana koa hoe foazina hoe isy lalana vaovao mamiditra ry amin'ny pasikry zao iny zao asiana ora koa iny araka fanapakevitray hoe maraina fitoka hatramin'ny sivy sansonika dia nyareva koa ohatr'izay. Dia zay zany no zany vo izany eo anatin'ilay vory zay rehefa satria rapute zay mandeha amin'ny axe makany amin'ny Ambavatokana sy Itosy dia ivory zay orinan'izay dia ny axe fahatelo makany Ambodrapetaka Domanga Fimbonana dia ivory zay napakalizy miaraka amin'ny fanapakevitra dia conseil communal dia aveo zao voaka arrêté izy aveo. Le tetsy amin'ny fiakarana zao no foanana hitanao le midina dia misy izy zana foanana zany fokotany Nosimasina raha commune ray tsy havita an'izany dia le fitamarana fito lahy mihitsy no miezaka anao vitan'izany dia azadiny foana fa tsy maintsy miaraka amin'ny gendarme sy police zay ao anatin'ilay izy dia misy possible miaraka amin'ny CEA mety misy miaraka amin'ny ministère ao anatin'ilay izy. Tena ilaina tokoa ny fandaminana an-tanàna satria betsaka no very fotoana no ny fitohanany hoy ireo mponina ekena ny fandaminana hoy izy ireo mba azahoana mampiodina ny fiainana andavanandro. Dia manaiky ny fandaminana izy ny eo ambony mienako tsy maintsy zay aloha dia manaiky ny fandaminana aloha hatreto client tsy maintsy miantso foana rehefa ohatra ka misy client ianao manana client dia tsy maintsy miantso anao foana dia arak'izay ninina dia manaraka izay fandaminana ao atao eo aloha zany hatreto aloha tsy tokony misy rehefa ianao tsy matetika tsy misy dia afaka misy matetika be fa tokony mba atao milalelana kely en plus zany ty zao karazany telo taxi be ty misy 133 143 dia taxi kely aroa misy dia eritrereto amin'izany dia raha tsy mitohan'ny efatra na dimy tsy miala mihitsy polisy koa moa mijery fotsiny balako tao zay zao tamin'ny firy zao ny alateto zao zay vao very efa tamin'ny sivy efa motora nandananay fanavozana zao milay mahafinaritra le fanavozana mba mivoatra zany miala tamin'le anina taloha reny azonao fa tsara le fandaminana ilaina mihitsy rehefa zay zao tratrany ambotana tanynala kely nakany aty tsy mampanina anay zany fa mandeha moramora zay mivadika iny moa natao olana eo fa tsara le fandaminana atao tsara ka. Raha ny fanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna moa dia tsy maintsy isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera amin'ny ity lamina vaovao ity. Ny tanjona dia mba ilamina ny mponiny Itosy rehetra na ho an'ireo mivelona amin'ny asa fitaterana izany na ho an'ireo olom-pirenena mamonjy asa mivoaka sy miditra ny tanàna andrasana ny toyiny. Izay amin'iny fa any amin'ny distrikany Mananjary kosa indray dia nidina ifotony tao bazary be Mananjary androany ny teo anivo ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana vatovavy nanatanteraka fanaraha-maso tampoka na ny contrôle inopiné ireo fitaovana mbola tsy nandalo fitsiriana toy ny fandaranasa fitsiriana fitaovam-pandanjana nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ity etsika izay no tanterana ity ary fanamafisana ny fanaraha-maso eny an-tsena sy eny amin'ireo mpivarotra enta madinika ny antsipriana izay tanteriny Andro Miaratena eo amin'ny sarotry Ndratsariny mbola avatsara. Entitra ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana vatovavy androany raha nanatanteraka fanaraha-maso tampoka ireo fitaovam-pandanjana teto bazary be ho toy ny etsika fitsarana fitaovam-pandanjana natomboka ny farany herinandro lasa teo amin'ny faritra vatovavy. Maro ireo fitaovana tsy manara-dalàna na tsy nandalo fitsiriana mihitsy nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo na dia efa nisy aza ny fanentanana natao ka voatery nogiazana avy ireo fitaovana. Efa teto zany magnentana teto tena nandalo fotoana ela mihitsy. Entina balansy tsaraina fa raha vavy ny fotoana izay anongavana eto raha tsy ve tsara ny balansy dia efa makasitaka ny balansy fa ny balansy zao hoentinay izy any Brown reo no makazy tsy maintsy tsaraina ny balansy raha afaka izy amin'ny fitsarana dia nokona
dia raha sy afaka izy fitsarana tsy maintsy amboary tsy maintsy amboary amin'izao zany alaina igny balance aliagny tadiava balance ny olona izay afaka anarany zany mba ilaiko Si siete voi, vai ti midine, ne ha felice, devi balasino, dia dengar mereka numero tu, cek kalau dia orang sih, saya, tadi para kalau balasun lah pak. Balas pesan yang baru, saya urus mana balas isan'ny mamaly ny atahitany mpanjifa amin'ny fangatana izy ireo ny amin'ny tokony isavana ireo fitaovam-pandanjana tsy manara-dalàna amin'ny toeram-pivarotana sy eny an-tsena amin'izao itsika izao hoy kosa ny talim-paritra ny fivarotana sy fantsifana manomboka ny androany dia isy ny fifidiana na contrôle inopine izay hitanteranay manomboka amin'ity anio ity ary ny asona anareo mpanao gazety tampotampoka satria natao tampotampoka ny fiasona amin'ny maha inopine izany fisirina nataonay androany izany izany dia mba hitoviny lanja sy ny fandanjana misy eo amin'ireo pikirakira zany fitaovam-pandanjana izany fa indrindra ihany koa hampanarana ny lalàna ho an'ireo rehetra mampiasa izany fitaovana izany ka voavaly ankehitriny ny fanamafisana ny fitaraina n'ireo mpiaro ny zonimpanjifa sy ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny tokony anara-dalàna avokoa ny olona rehetra tsy misy ny olona nanankiray azy tokony eo ambaniny izany fanaran-dalàna izany fa fisonjovana ambony ny fiarovana ny zonimpanjifa no antony anatanterana izao indrindra ihany koa mba tonga ny olona rehetra ho tafiditra ao anatin'ny atao hoe fanaran-dalàna mandalo ihany ireo réparateur manamboatra ireo fitaovam-pandanjana simba aka tokony ararotana ny fotoana azona manatanteraka izany ho ny fanamafisana ankoatra ny fanagiazana ireo mizana ho an'ireo tsy manara-dalàna dia ho mafy ihany koa misazy aorian'izao itsika izao ho an'ireo izay minitsy mitondra ny fitaovam-pandanjana ho tsarainy amin'ny bureau fitaliavam-pa faniverina ny fampararahana ara-diplomatika eo amin'ny États-Unis sy Iran izay atao ho an'ny Pakistan tanterahina ato anatin'ny fotoana fohy izay fampararahana izay efa ela no nisy ny disadisa lalina momba ny fandaharan'asa nukleary iraniana sy ny sazy ara-toekarenina napetraky Washington ary ny fianjanana ara-miaramila sy ara-politika any Moyen-Orient ny atsipriana izay na dia misy aza ny ezaka anokafanandray ny lalana ho amin'ny fifampiresahana dia mbola tsy mazava ny vokatra azo antenaina amin'izao dingana izao manamafy fiatrano maka Iran fa manana zo hampandrosiny ny teknôlôjia nukleary ho fiarovany ny fireneny ary manohitra ny fisabahana sy ny faneriterena ataon'ny États-Unis. États-Unis kosa nefa etsy ankilany milaza fa mila fehezina ny hesika nukleary iraniana hisorohana ny mety hidirany amin'ny famokarana fitaovam-piadiana mahery vaika. Izany antony izany no nampiarany Amerikana ny sazy ara-toekarena sy ny fanohanany ireo mpiaradia aminy ao Moyen-Orient toa ny Israely. Sarotra ny fampifandraisana ny roa antota satria manjaka ny tsy fifampitokisana. Ao anatin'izany toe-javatra izany no nidiran'ny Pakistan ho mpanelanelana nametraka ny fifampiresahana sy ny fampifandraisana ny roa antota. Manana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Iran i Pakistan izay mitazona ny fifandraisany amin'ny États-Unis ka mahatonga azy iray amin'ireo firenena afaka manelanelana n'ity krizy ity. Lalana telo lehibe no azo heverina manoloana ity olana amin'ny États-Unis sy Iran ity. Raha mahompo ny fifampirarahana dia mety hena ny sazy ara-toekarena hiatra amin'ny Iran ary hiverina ny fifanarahana ara-diplomatika izay hanampy amin'ny fitoniana ao Moyen-Orient. Raha sy hita kosa ny marimaritra iraisana dia mety izanona amin'izao toe-zavatra izao ny fifandonana izany hoe ady mangatsika sy fifananjehana maharitra sy misy fivoarana satria nandamoka ny ezaka fifampidinihana. Ny fifampirarahana tao an'ny Pakistan dia fanokafam-baravarana ho amin'ny fandripahalemana saingy mbola marefitry tsy azo antoka ny lalakizorana amin'izany satria miankina betsaka amin'ny fahavononan'ny États-Unis sy Iran hitady vaholana maharitra ny hoavin'ity raharaha ity. Efa nanambara moa Iran fa tsy vonina hifampiresaka raha mitoetra ny fandrahonana sy ny fiatsiana taon'ny États-Unis. Izay ny Moyen-Orient fa miaina krizy lalina ireo mponina any Soudan sy Liban vokatry ny ady mitoy misy any amin'ireo firenena ireo. Apotika ireo foto-drafitrasa sy ireo toeram-pamokarana any antoerana ka tsy ahafan'ireo mponina mamokatra na mahazo fanampina amin'ny maha-olombelona. Manoloana zany misy ny dinika ataon'ny États-Unis sy Egypte mba hitadiavana vahaolana amana izany krizy izany. Tato-baovao makasika izay. Mitondra faisana ny andavanandron'ireo vahoaka indrindra amin'ny lafiny fahazahoana sakafo rehefa rava ny fandripahalemana sy ny rafitra politika raha ny krizy any Soudan sy Liban no jerena. Ho an'ny Soudan manokana
nipoka ny ady teo amin'ny tafika ofisialy sy ny milisy nanomboka ny taona 2024 nivadika ho ady mavesatra sy mandrava firenena izany fifandonana izany rava ny tanàna simba ny lalana sy ireo fotodrafitrasa ary tapaka ny famasina sakafo lasibatry ny ady ireo faritra fambolena ka tsy afaka namokatra intsony ny tatsa vokany mitombo haingana nisy fampisakafo ary faritra maro no miaina izany tsy ady mivantana kosa no olana any Liban fa krizy ara-toekarena sy ara-politika nanomboka ny taona 2024 niakatra be ny vidim-piainana ary ny hena ny fa efa mividin'ny mponina vokatr'izany sarotra ho an'ny mponina ny fividianana sakafo isan'andro etsy an-daniny dia nanapitrotraka ny fahasahiranana ny tsy fandrimpahalemana amin'ny sisitany atsimo eo anatrehan'ireo krizy ireo nisy ny fifampiresahana stratezika teo amin'ny Ezipta sy Etazonia nifantoka indrindra tamin'ny krizy any Sudan toy ny fanohanana ny ezaka ho fampisaharana ny ady sy fanomezana fanampiana maholona ho an'ny mponina ny dinika tanjona ny hanamafisana ny fiarah-miasa iraisam-pirenena hisorohana ny fiparitahan'ny krizy ao Moyen-Orient sy ny faritra Afrika Avaratra. Ilay toatra mandeha na eskalator lava indrindra sy ny fahafatesana hafa tamin'ny fomba hafakely tany Frantsa irendray no hafakely hoentina aminao amin'ity androany ity. Ao amina tanàna iray any Chine no misy ity tohatra mandeha lava indrindra eto tany ity izay nisokatra tamin'ny volana febroary 2024 lasa teo. 570 metatra ny halavany ary mahatratra amin'ny 420 metatra mahery ny hahavony. Mitovy amin'ny trano misy rihana 20 eo zany. Tsy tohatra tokana akory fa maromaro, eskalator miisa 220 sy ascenseur miisa 8 ary trottoir roulant miisa 4 no mandrafitra ity fotodrafitra sagoavana mampitolagaga ity. Tsy natao ho an'ny mpizahatany fotsiny ihany izy ity fa manampy ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Raha nandany ora iray mahery ny fandehanana tongotra tamin'ny tohatra teo aloha dia lasa 20 minitra monja izany ankehitriny. Manodidina ny 2 RMB ny sarin-dalana andehanana aminy ary mahatratra 7,000 isa eo ny olona mampiasa azy isan'andro. Profo izany fa tena vaholana mahomby amin'ny fitaterana an-tanàn-dehibe ity fotodrafitrasa ity izay manamora ny fifandraisana sy ny fitaterana ho an'ny mipetraka amin'ny toerana avo sy sarin-dalana. Manaporofo ihany koa izao tohatra mahavarina izao fa tsy mitsahatra mivoatra ny teknôlôjia any amin'ireo firenena matanjaka. Fahafatesana tamin'ny fomba hafakely ny seho tany France. Nitsambikina avy any atapon'ny Tour Eiffel i Henri François Mpanjaitra Austro-Français tamin'ny 4 febroary 2007 ka namony ainy. Vao nanomboka ny voatra tsikelikely ny tontolon'ny fitaterana napakapaka tamin'izany ary efa nisy ny lozam-piaramanidina ny tranga. Maro ihany koa ireo niezaka namorona fitaovana hierovana amin'ny fianjairana avy any amin'ny toerana avo na avy any am-panidinana raha sendratra dozy. Noho izany, nanamboatra akanjo fitondra manidina i Henri mba hierovana ny tenany amin'ny fianjarana. Vita ilay akanjo ary dia teo amin'ny Tour Eiffel no nanaovany ny fanandramana azy voalohany. Niakatra teny amin'ny rihana voalohany ny tenany ary nisambikina teo anatrehan'ny olona an-jatony sy mpanao gazety maro. Tena natoky ilay akanjo noforony ny Henri saingy indrisy fa tsy niasa araka ny tokony ho izy ny asa tanany ka dia maty teo ny ihany ny tenany. Voarakitra anaty horonan-tsary io zava-nitranga io izay lasa horonan-tsary nampiseho ny fahasahina sy ny finiavan'ny olombelona hiezaka hanakatra sy hifehy ny lanitra indrindra amin'ny mpanamory fiaramanidina. Tapitra ny fampalalamba voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anona nanaraka izany ny hatramin'ny farany isoratra ny teknisiana sy ny namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalamba vao izao mametraka ny soava tsara veloma tompoko.